Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Nde iondrika hivavaka tsika tompoko. Faly dia faly indray ny fonay Jesosy raha mahita ny tara-pahazavana izay manoloana anay ankehitriny. Rehefa mandalo ny aizina manko izay nandritsy ny alina iny dia ny rahanao ny anjelinao ny aro anay tamin'ny fahafatesana sy ny loza dia izao nomenao fahavelomana izao indray. Ary tsy velombelom-pona fa tena velona hatrapamonjena ka notsenainao amin'ny teninao masina. Misaotra betsaka Jesosy, misaotra anao amin'ny fona iray manontolo izay ny amin'izay rehetra mbola hiveranao aminay indray androany, satria matoa menao an'izao maraina izao izay, menao an'izao andro izao izay dia misy tanjona ao ambadika izany lalana izay atolotra ao anay izany. Sanatria tsy hanaovana izay hitan'ny kibonay tokoa fa tena tanteraka ny sitraponao. Izany natjany nefa dia ianao mihitsy nefa ny tena voamiratra amin'ny mason'irah olombelona dia manao ny tsy mety isan'andro. Dia ndreto izay miompanahy, mangataka famelao keloko aminao, mangataka famindra-po aminao re amin'izay rehetra vity, na bitika indrindra na ny lehibe indrindra, na izay rehetra nataonay tsinahy, na izay rehetra nataonay fanahiniana, fona amin'ny lelam-paladia aminao. Mba diovy re zahay Jesosy, mba tsy ho verimaina zao fiarahanay aminao zao, fa mba tena ho mendriky ny anaranao tokoa, ka ho vavolombelona iratan'olona mandalo anay iratsazanao ny lalako mbanay isan'andro. Masino ara zao fotoana zao, fehezo ny fanainao masina zao fotoana zao, ka na izaza hitondra ny hafatrao, na ny vahoakanao izay andre ny teninao, aoka tena ho feno fanainao masina, ka andray ampifaliana ny hafatrao, ka ahitahiry an'izany. Dia amin'ny anaranao feno Jesosy no angatahanay an'izany vavaka izany. Aleluia, amen. Dia ampifaliana trandriavana no mbola hiarabanantsika natratry ny androany ary mbola tafara indray ankehitriny eto amin'ity fandaharana ity. Ary dia faly manonona ny fahasoavana mba ampiadarana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny boky ny obolana no andeha angalantsika fampaherezana amin'izao maraina izao, ho vatsy etsika mamakivaky ny tontolo androntsika. Obolana 7:20, andininy 20 ihany. Obolana 7:20, andininy 20 ihany. Fa hoy ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay olona matoko tokoa dia ho be fitahiana, fa izay maimay te hanan-karena dia tsy maintsy ho elohina. Hoy ilay tapany voalohany hoe izay olona matoko tokoa dia ho be fitahiana. Izy amintsika amin'izao fantalovana eto ambonin'ny tany izao moa no tsy te hahita sy higioka izany fitahiana izany. Ary mino aho fa betsaka amintsika izay mandray izao afatra izao no tena miandrandry izany fitahiana avy amin'Andriamanitra izany. Ary tsy fitahiana kely io andrasantsika io, fa samy miandrandra fitahiana goavana sy betsaka, ary fitahiana amin'ny lafiny maro rehetra mihitsy ny tsirairay. Nefa te ilaza aminao ny tena koreavana hoe matoa ianao velonaina amin'ity andro anio ity, dia fitahiana avy amin'Andriamanitra izany. Ianao mbola afaka misakafo satria misy haingana ho any tsy misy afaka tsy misy ny ateny harapaka azy, na ihany koa tsy afaka ny andrapaka, dia tsaro fa mbola fitahiana hatrany izany. Na dia io vola miditra ao ampelantananao io aza nge dia ataovy an-tsaina fa mbola fitahiana avy amin'Andriamanitra izany. Indrindra moa io fahasalamana izay iainanao amin'izao fotoana izao io dia tena fitahiana lehibe ho anao izany. Fa impiry tokoa moa isika no tsy efa narary, nefa dia efa nositrany ny salama ankehitriny. Na dia mbola misy aza izay rovikely somary manelingelina ao anatintsika ao, fa raha tsy Andriamanitra no efa nitany ny fahasalamantsika, dia efa mbananao ahoana isika izay. Ary na dia io asa ataontsika io aregery havany dia noho ny fitahian'Andriamanitra hatrany. Ry havana, manam-porofo ary izany fa ilay fitahiana izay tian'Andriamanitra hidina amintsika dia tsy fitahiana kely, fa fitahiana goavana sy betsaka.
fa izao no fepetra izay lazay ny tenin'Andriamanitra, izay olona matoko tokoa dia ho be fitahiana. Izany hoe ny fitahiana, ny fahasoavana, ny fanambinana rehetra dia nataon'Andriamanitra ho an'ny olona matoky. Mazava tsara izany ry havana, fa na dia tia hanome fitahiana, fahasoavana ary Andriamanitra, ary ny olona miandrandra fatratsy izany, nefa tsy matoky kosa raha olombelona, dia ilay fitiniavana, ilay toe-tsaina tsy matoky eo amintsika, izay no manakana ny fitahiana tsy ho tonga eo anatrehantsika. Tena mitaky toetra matoky avy amintsika Andriamanitra amin'izao fiarahantsika amin'izao. Mba azontsika tsaina moa ny atao hoe matoky, ny matoky tokoa mantsy dia azo adika tsotra izao hoe olona tsy miovaova, olona tsy mivadibadika, olona tsy miroro saina, fa rehefa lazaina izy hoe izao no zavatra tokony ataony dia izay no ataony. Rehefa lazaina izy hoe izao no zavatra tsy azonao atao dia tsy manao an'izany izy. Izany ry havana ny olona matoky ary izany fahatokiana izany dia tian'Andriamanitra ho hita eo amintsika kristianina rehetra amin'ny zavatra manodidina antsika. Fa very ny etoana ihany, fa ny fitahiana sy ny fahasoavana betsaka dia omen'Andriamanitra ho an'izay mahatoky. Fanontaniana mipetraka ary dia hoe manana toetra matoky ve isika amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra? Ny tenin'Andriamanitra mantsy dia miteny hoe mivavaha mandrakarivo. Izany hoe tsy maintsy tsy misy mihitsy ny fotoana voafetra, fa na maraina io, na atoandro io, na hariva io, na aly io dia mivavaka hatrany. Ny olona iray izany rehefa mahana izay toetra matoky izay dia tsy ataony atsirambina mihitsy ny fotoana ifandraisany sy ivavahana amin'Andriamanitra satria misy toetra matoky ao anatiny. Ka na dia misy zavatra mahafinaritra azy ary ao manodidina, ny olona matoky dia tsy hanakalo an'izay zavatra mahafinaritra izay ny fotoana ivavahany, ary tsy avelany hanakana azy iaona amin'Andriamanitra izany ilay ry havana, ilay olona matoky. Ary te hilaza amintsika hoe takian'Andriamanitra nge ianao io hoe olona matoky. Koa dia samia ary mijery isika hoe manao ahoana tokoa re ny fahitan'Andriamanitra ny fahatokiana atao anatiko hoe? Fa latsa-danja ny fahatokiana amin'ny fitiavam-bavaka, latsa-danja ny fahatokiana amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ny olona anankiray, latsa-danja ny fahatokiana amin'ny finoana n'Andriamanitra ny olona iray, ka miandrandra fitahiana izy, miandrandra fahasoavana izy, tsy ahita an'izany izy amin'izao fiarahana amin'Andriamanitra izao. Manomboka androany ary aoka ianao matoky amin'ny fitiavam-bavaka, aoka ianao lehilahy sy vehivavy matoky manoloana ny fitiavana ny fivoriam-bavaka, ka na maraina io, na hariva ny fotoam-bavaka ny fanekena tamin'Andriamanitra, meteza ho tonga amin'izany ianao. Aoka ho tazan'Andriamanitra fa io eny ilay zanako matoky, fa tsy hoe misy eo mahafinaritra eo manodidina, na hoe misy manahirana eo am-piaraham-bavaka dia iny fa tsy hitany intsony. Averina indray ry havana fa tahaky olona matoky Andriamanitra, fa mazava tsara ny teniny fa izay olona matoky dia ho be fitahiana. Izany alohan'ny hitahian'Andriamanitra dia mijery aloha izy hoe matoky ve ity olona ity? Matoky amin'ny asa nampanaoviko azy ve ity kristianina ity? Tsy manao atsirambina ve izy amin'ny io iraka nandefasako azy io? Ry hava maralo amin'ny tompo, na iza isika mandray izao fandarana izao, ka olona nofidian'Andriamanitra anao ny asany. Mety ho mpiandry ianao, mety ho mpiomana ianao, mety diakona ianao, lehibe ansampana, eny irahan'Andriamanitra amin'ny fanompona hafa ho amin'ny fitandremana misy ianao, mpitandrina, eny mety ho mpiara-mivavaka tsotra fotsiny ihany koa ary. Aoka re ho hitan'Andriamanitra matoky amin'ny fanaovana ny asany ianao fa ny fanaovantsika mitoto sy atsirambina ny asa izay nampanaovan'Andriamanitra antsika dia malahelo milaza aminao fa niteraka ozina izany. Aoka re ho hitan'Andriamanitra matoky isika amin'ny asa fanompony, ary izay fahatokiana andrasan'Andriamanitra izay dia tokony ho hita eo amintsika amin'ny lafiny maro manodidina antsika. Ary izay no mahatonga an'i Paoly araka ny fampianarana izay toka tamintsika tamin'ny alim-bavaka maro, lozako raha tsy mitory ny filazantsara
manambary izany fa mitondra ozona raha tsy matoky amin'ny iraka nampanaovan'Andriamanitra atsika isika. Ireo tsara nge ilay mpanompo izay nomena talenta 5 tsy hoe nahazo ilay talenta 5 izy dia lasa nanao izay nafaly ny fiainany sy nataon'izay dany kipony, fa fantany tsara fa tsy azo ireo talenta ireo nefa matoky izy ka nampiasaina ary rehefa tonga ny tompony dia tonga ilay tompony dia naverina tany amin'ny satria olona matoky izy. Ary ianao ve matoky amin'ny talenta nampindramin'Andriamanitra anao? Ry havana, ilay toetra matoky no takian'Andriamanitra amintsika amin'izao fanarahana azo. Tsy ahita olana isika raha mitoetra ao anatin'izany toetra matoky izany, satria ilay toetranao matoky no mahatonga ny varavaranao isokatra. Ary ilayntsika izany toetra izany ry havana ka ndeha mba ilaza hoe izaho Andriamanitra ao. Tsy hanao atsirambina ny asa nandrahanao aho, fa tiako ho matoko anao aho, ka izay efa nikeko dia tsy maintsy ho tanterahako. Aza adino hoe fa ny fananantsika ilay toetra matoky dia lakile mitondra antsika ho any amin'ny fisandratana. Fisandratana hoe ka mahatonga ny ten'Andriamanitra tokoa ilaza hoe natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary vavolombelona izany nge Kaleby, satria hafa ny vali teny manoloana n'ireo mpisafotany niaraka taminy, ka nolazain'Andriamanitra hoe fa ny amin'ny Kaleby mpanompo kosa, satria fanahy hafa ny tao aminy dia ilay fanahy ny fatokiana ka dia hoentiko ho any amin'ny tany izay nalehany izy, ary ny zanany no andova izany. Ianao koa ve ry havana mba maniry ho any amin'izany fisandratana izany ka mba handrehan'izany teny izany hoe natoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko mpanapaka amin'ny be, midira ny fifalian'ny tomponao, mitezary ho mpanompo matoky an'Andriamanitra. Amen. Ivavaka tsika ry havana. Mankasitraka fenatrano izay Jesosy, tsy manakambary zay manoloana ny fitahinao, ny fitiavanao anay ka napetraka ao anay indray ny hafatra hoe tsy maintsy matoky izay amin'izay rehetra nampanovinao anay. Misaotra betsaka anao zay ny amin'izany. Ary dia mbola matoky izay Jesosy io fa tsy ala aminay ny fahasoavanao. Ny finoana atao anatinay Jesosy dia izao hoe tsy maintsy misava ny aizina izay mitambesatra eo amin'ny fiainanay. Eny, ny finoana atao anatinay ihany koa dia tsy maintsy miala aminay ny eta mavesatra rehetra izay manapaka sy manjaka atao anatin'ny fiainanay hatramin'izay. Ary ambaranay ary fa izay dia matoky amin'ny fanomponanao, izay dia tsy hiala aminao ary tsy hivadika aminao na inona na zava-mitranga. Ary ny finoanay Andriamanitra dia tsy maintsy mamiratra amin'ny fiainanay ary tsy maintsy mahita voninahitra ao izay amin'izao fotoana andalovanay ety amin'izao tontolo izao ity. Ary ampahirezo ara ny tsirairay izay avy nandreny hafatra ao teo. Aza misy avelana ho kivy, aza misy avelana ho ketrake na inona mety ho lalovany androany, fa mangataka kosa ilay fanahy ny fanoloran-tsaina, ilay fanahy mitondra ny fahazavan-tsaina Andriamanitra ahidina ao anatin'ny tsirairay aby, ary ampafantaro anay mandrakariva hoe hitahy anareo aka tsy andao anareo. Ananatra anay foana ianao Jesosy, ary atoky izay koa Jesosy amin'ny fanomponanao isan'andro. Amakivaky ny tontolo andro tokoa manko izay dia matoky a Jesosy fa tanam-pitiavanao dia eo aminay, ary izay dia anavao ny fanoloran-tenanay anompo anao mandrakizay. Mankasitraka Jesosy, mankatelina Jesosy, fa ianao rery no azonay anterana ka anonanao aminay tsirairay aby nitsotranao masina. Izao dia izao ihany no Jehovah, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Eny, tsy misy marobaka amin'ny tanako, fa izao Andriamanitra ao no mitantana anao amin'ny tanana ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao no amonjy anao. Amen.